ohatra ny angina rery ao an-tranony ao daholo. Tsisy mpamangy, tsisy mpatsiaro. Satria hiaraka amin'ny fianakaviana foana na hiaraka amin'ny namana foana. Zany efa mahita fa ilaina koa indraindray ilay mba hainao rery. Fantatrao ve fa rehefa miaraka amin'olona ianao dia n'inona zavatra ataonao dia voafehan'ireny olona ireny daholo. Misy zavatra tianao atao fa tsy ataonao satria matahotra ianao ny handratra olona na hanadala olona. Misy zavatra tsy ataonao satria tsy manao ny be sy ny maro. Efa mba nanontany tena ve zao ianao rehefa miaraka amin'olona ianao ka manao zavatra anankiray, tena tianao ve ilay zavatra ataonao sa hoe tiany olona dia mba tia koa ianao? Za mahita hoe ny fotoana maharery anao indraindray ahafahanao mianatra bebe kokoa momba ny tenanao. Ilainao zany. Tsy haiko nahazo nareo ilay izy fa hevitry fotsiny ahy.